tonga amin'ny andro fafito izay ifamparezana antsika ary amaranana ilay lohevitra hoe tsara Jehova. Isaorantsika Andriamanitra satria tena tompontsoa lehibe no ananantsika. Nafahantsika ny fampahery, ny fampiresaka, ny fampizara izany fahatsaran'Andriamanitra zany ary tsy adino no miara-batsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fizarana sy famparezana amin'aran'ny ten'Andriamanitra izao. Androantsika dia tsy hanao lohevitra vaovao akory fa hofitintsika daholo ny zavatra efa hita hatramin'izay. Hofitinina mba tsy ho adino, hofitinina mba ahafahantsika manohy indray any atokantrano any ny toy n'izany hoe tsara Andriamanitra izany, tsara Jehova izany. Nefa mialoha izay dia hivavaka antsika. Andriamanitra ray eo, Andriamanitra tomponay masina indrindra ny an-danitra, ankehitriny dia mbola mamerina sy manandratra ny fisaorananao izay satria amin'izao fotoana izao dia hiaino teninao indray izahay. Amin'izao fotoana izao dia hifampahery amin'ny alalan'ny teninao izahay, ka dia azonay antoka ary ny fanatrehanao, ny fitoeranao anatin'ny fona tsirairay avy ary ny voninahitrao isaiky ny tokantrano izay meno izao teninao izao. Tonona vavako ny aminaran'i Jesosy. Amen. Araky ny volazako teo tsy hanao resaka vaovao intsony tsika satria mino fa ho amin'ny famparezana dia ampy aloha zay, fa ianareo indray no manohy ny famparezana amin'ny alalan'ny fanandramana izay nanareo any tokantrano any, amin'ny alalan'ny fanandramana izay fampizarana any amin'ny tokantrano any, ny amin'izany hoe fahatsaran'Andriamanitra zany. Fa androantsika dia mitina ny zavatra rehetra izay hitantsika nandritry ny fotoana izay ny famparezantsika teto tao anatin'ny eninandro ary fafito amin'ity androany. Tsara Andriamanitra, tsara Jehova. Tany amin'ny fiandohantsika dia nahita tao amin'ny Salamo fa 4:30 izay toko sy andin'ny fototra ny angana tamin'ny andro voalohany io hoe andramika izaho fa tsara Jehova, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Mino aho fa efa samy nanandrana izany fahatsaran'Andriamanitra izantsika, efa samy nigoka izany fahatsaran'Andriamanitra izantsika ary samy efa natsapa sy nahita ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika isika. Aza mijanona manandrana izany fahatsaran'Andriamanitra izany, aza mijanona mitrandraka izany fahatsaran'Andriamanitra izany satria Andriamanitra dia tsara izy ary tsy misy fetrany izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ny toy ny tamin'ny fizarana voalohany io dia hoe sambatra izay olona mialoka aminy. Ao amin'Andriamanitra irery andry ava-malala isany, ry mpeno malala isany no antoka ahitantsika izany hoe fahatsarana izany. Na dia miaina ao anatin'ny fahoriana ary izao tontolo izao, na miaina ao anatin'ny olonany tsy fampiana ary izao tontolo izao, na miaina ao anatin'ny olonany tsy fandriampahalemana ary izao tontolo izao, dia izao tsara Andriamanitra. Aoka tsy ho afaka ao am-bavantsika izany, aoka tsy ho afaka ao an-tsaintsika izany ary andresy lahatra antsika amin'ny zavatra ataontsika rehetra fa tsara ity Jehova ity. Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Tao amin'ny fizarana faharoa tsika, ny andro faharoa dia niresaka tao amin'ny Salamo fa 1:105. Salamo fa 1:105 zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io hoe fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapona. Ity Jehova ity zany tsy hoe vitany tsara fotsiny fa le famindrapony koa dia maharitra mamindra fo amintsika foana izy. Na olona tsy miendrika atsika, na olona mpanota atsika, na olona tsy miendrika ny nomena ny zavatra tsara sy tombotsoa arytsika dia omen'Andriamanitra izany satria tia Andriamanitra ity dia mamindra fo, tia mela ny helikotsika izy. Izy dia tsy tia ny fahotana fa itsika kosa amin'ny mampanota antsika dia tian'izany Andriamanitra zany. Mpamindra fo tia Andriamanitra ity. Tsy tapitra ary tsy misy fetrany izany famindrapon'Andriamanitra zany. Aoka nefa atsika tsy hanaroatra ny famindrapon'Andriamanitra hoe satria Andriamanitra mamindra fo dia hanao izay tiantsika atao, tsia. Ny fanaovantsika izay tiantsika atao dia ohatran'ny tsy finoantsika fa tsara izan'Andriamanitra zany. Fa ny olona mahatsapa ny famindrapon'Andriamanitra satria ao anatin'izany famindrapon'Andriamanitra zany no isiany fahatsarana dia manana zany fiainana izay mankatoa azy zany. Tamin'ny fahatelontsika, tao amin'ny fitomanana toko fa 3:520 dia ny fampahery tamin'ny alalan'ny tena anankiray hoe tsara Jehova ho an'izay manantena azy dia ny olona izay mitady azy.
tsara jehova amin'ny olona zay manantena azy tsika ve iza no antenaitsika inona no antenaitsika ny lova avy amin'ny ray aman-dreny ve ny fananana avy amin'ny ray zany ve no antenaitsika de hitondratsika ho aizy zany de hitondratsika inona ho any aninona zany zahatra misy am'izao fotoana zao de fandritaka ny mpandova fandritaka ny mpianakavy amin'ny alala zany hoe lova sy ny fiainany tany zany ve zavatra nantenatsika ary ten'andriamanitra de hitantsika tamin'iny fa hoe raha ity tanty sy zareo to amin'ity tanty no antenaitsika de faran'zay mahatra mihoatran'ny olona antsika rehetra fa ny fanantenatsika aralasaina bavy isany rypeny malala isany de tokony aperaka tsika amin'i Jehova Andriamanitra ilay tsara satria raha aperakitsika ny fanantenatsika ho any amin'ny zavatra tsara ho any amin'ny Andriamanitra tsara de azo antoka fa fiainana tsara ihany koa no ateraka izany ao amin'ny fiainatsika na de misy ary zavatra zay tsy maintsy fiainana ateraky ny fiovavan'ny toe-javatra amin'izao tontolo zao de tadio fa rehefa manantena n'Andriamanitra atsika eo mandrakariva izy ary vonina ny anome tsara izy amin'Andriamanitra tsara azy de ny tony moa de hoe ho an'izay mitady azy marina fa mitena zany je Andriamanitra marina fa mitena zany tena Andriamanitra ho an'izay mitady azy fa tsika de nahita fa na de olona tsy kristianina aza de omen'Andriamanitra rivotra izy na olona mpanotabe azy de omen'Andriamanitra rivotra izy ary zay mbola atsapahana sy ahitana zany fahatsaran'Andriamanitra zany fa hafa ihany le toeny mitady an'Andriamanitra satria mety azonao ny rivotra androany fa ny fiaina mandrakizay ve ho azonao mety azonao maimaimpona zany fitrohana ny rivotra zany fa ny fiainanao amin'ny ho avy azonao antoka ve fandovan'le fiainana tsatsika de ny fiaina mandrakizay izay no mahatonga le hoe ampina le hoe mitady an'Andriamanitra le izy tsy hoe satria efa tsara Andriamanitra efa manome an'izao efa manome an'izao ampy zay fa isan'andro tsika de mila mitady an'Andriamanitra mikatsaka an'Andriamanitra mijery an'Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra de hitantsika tamin'ny fizarana manaraka atao amin'ny famparezana faefatra zay ny fampiresantsika amin'ny salama fa 7:100 fa 8:20 de io izy hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara tam'izay de nijerentsika hoe kaile Andriamanitra zany tsy tsara fotsiny fa mpanao ny tsara rehefa nisy ampanresadresantsika nandritra ny fotoana talohan'izay zay ny famparezantsika fa Andriamanitra dia mpanao ny tsara izy tsy misy zavatra ataon'Andriamanitra amintsika zany ka ratsy fa itsika no meritreritra ho zavatra-dratsy angamba indraindray kanefa ny ten'Andriamanitra araka nitsika tany aloha de hoe miara-miasa ny zavatra rehetra asoa ho an'ny olona tia an'Andriamanitra ka raha tianao Andriamanitra raha tiako Andriamanitra de zao mila manana fakatoavan'Andriamanitra atsika mila manana finoanan'Andriamanitra atsika fa Andriamanitra dia mpanao ny tsara ary azon'Andriamanitra ataony manao zavatra rehetra ho amin'ny fahatsarana eo amin'ny fiainatsika nisy nefa ny fantany aperaka tany amin'ny famparezana manaraka tany amin'ny famparezana fahadimy milaza hoe inona no sakana mety tsy ahitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary tamin'izay tsika de nahita n'lay tantaran'lay lehilahy-mpanankarena izay rehefa nytenen'Andriamanitra hoe ndana varoto ny fanananao de niala tamin'ny alahelo izy raha lasaina bavy malala isany peny malala isany izao tontolo zao sy ny frehany de mety anton-javatra izay anakanatsika tsy ahita ny fahatsaran'zan'Andriamanitra zany koa mety izy atsika anome anazy araky ny fizarana hitantsika farany omaly anome anazy zany hoe fiderana aoko Andriamanitra no derana amin'ny zavatra ananatsika aoko Andriamanitra no akasitrahana amin'ireo zavatra omeny atsika ary aoko atsika anana fiainam-pakatoavana amin'izany Andriamanitra zany satria izany no andrasany amiko izany no andrasany aminao fa izy na de tsy miandry ary tsika de efa omen'Andriamanitra zavatra tsika toloan'Andriamanitra zavatra tsika ary ny tsara no omen'Andriamanitra atsika amin'Andriamanitra tsara azy fa tsika de andrasana ho amin'izany hoe fiainam-piderana izany lazao amin'ny hafa fa tsara Andriamanitra andrasantsika amin'izany hoe fiainam-pakasitrana zany mety ezaka sitraka isaotra ny amin'ny zavatra no omen'Andriamanitra ary andrasan'Andriamanitra atsika ny amin'izany hoe fankatoavana sy fanekena ny ten'Andriamanitra zany ny tompony atantsika raha lasaina bavy malala isany ka izay 7 andro ny ainatsika atao anatin'ny hoe fahatsaran'Andriamanitra zay de tsy andalo fotsiny fa manomboka zao manapiavin'ilay Kristy tsara ilay Andriamanitra tsara mba ahafahantsika mandova amin'ny fiainana tsara de fiainana mandrakizay dia iainatsika ho resy lahatra atsika ny amin'izany hoe fahatsaran'Andriamanitra izany ny tompo tantsika tsirairay avy andao tsika hivavaka amarina izao fotoana zao Andriamanitra raha eo ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara
misaoranao satria nomenao fotoana izay tao anatin'ny fitoandro nafahanay ny fampahery tamin'ny alalan'izao onjam-peo zao. Nafahanay ny fampahery tamin'ny alalan'ny fankahitana eo amin'ireo teknôlôjia amin'ny fandrosoana mba hahafahanay mifankahita ao anatin'izany fanomezana sy fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao izany. Tomporay tsara engany ka tsy andalo fotsiny aminay izany fotoana izany fa mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay ary manombokoa izao zahay dia ho lehilahy sy vehivavy izay resy lahatra fa tsara ianao ary ho resy lahatra fa mpanao ny tsara ianao ary tao eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny zavatra ataonay rehetra ho tsapan'ny olona ihany koa fa tena tsara izany Andriamanitra izany. Dia tonona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy miaraka famelan-keloka. Amen.